mbola hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay imbolanay amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Rahanay no ny amin'ny asan'ny fanamasina ao anatinay ka azonay miantso anao iray. Andriamanitra rahanay io, ianao dia te hitondra mandrakariva fahavelomana ho anay. Fahavelomana ho amin'ny fanahy, fahavelomana ho amin'ny nofo, fahavelomana ho amin'ny fiainana manontolo. Dimy rahatramin'ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra ranay io dia tongeto izay, dia andray izany ny hevitra izany fahavelomana izany ary dia ilaina izany amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanomasina. Raha miantso anao hoe ray izay dia no toy izany tokoa. Ray man ho zanaka manoro, ho zanaka fero fitiavana, na ho zanaka tia ny zanaka rehetra izay piraitam-ponay noho ny amin'ny azo fitenan'i Jesosy Kristy. Koa dia manatre anay isan-kevitsy ny raha indrindra ny teny avy aminao izay. Amin'ny naman'i Jesosy tomponay. Amen. Ny filazantsara voalahatra hotoriana ho antsika anio araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Marka toko 9:1-voalohany ka hatramin'ny 9. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Tamin'izany andro izany, no nibetsaka indray ny vahoaka teo sady tsy nanaky hoaniny izy, dia nantsony Jesosy anantso azy ny mpianany ka nilazany hoe, mahony anay reto vahoaka fa atelony izay no nitoerany taty amiko sady tsy manaky hoaniny izy. Koa raha ampodiko any an-tranony mbola tsy mihinana izy dia ho reraka eny an-dalana sady avy lavitra ny sasany. Fa ny mpianany namaly azy hoe, aiza no azona mofo aty an'efitra avoky ireto ny reto? Ary Jesosy nanontany azy hoe, misy mofo firy any aminareo? Ary hoy ireo 7. Dia nasainy mipetraka tamin'ny tany ny vahoaka, ary dia nandray mofo 7 izy, ka rehefa nisaotra dia novakiny ka natony ny mpianany mba harosony, dia narosony tena nolony vahoaka izany. Ary nisy hazan-drano madinika vitsy tao aminy. Ka rehefa nanaovan'i Jesosy fisaorana ireo, dia nasainy naroso teny aloha koa, ary nihinana ny olona ka dia voky. Ary nangonina ny sombitsombiny sisa tsy lany ka nisy 7 sotraky. Ary tokony ho 4,000 ireo dia nampodiny izy. Iray masonao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Voalohany indrindra dia fifaliana ho azy sady raisiko ampitiavana ny fanasana nalefan'ny pastora ety izara ny tenin'Andriamanitra aminareo anio. Sambany toloteny amin'ny teny malagasy eto miaraka aminareo dia azo omena tsinja misy fihetseham-po-kely mandrisan'ny fitoriana teny. Zay zany no sasiteny voalohany. Sasiteny faharoa dia mbola fialantsiny ihany koa satria no ny asa sy ny zavatra efa natao hatrinena dia mety tsy ho vitako ny anao teny malagasy ranoray tsy mitapoka, tsy hoe aitraitra koa sanatria, fa ny atao hoe ny fitenin'ny fisainana dia efa amin'ny
teny frantsay fa raha miresaka aminareo a dia mahita mbola miteny gasy tsara ny anareo azy angamba fa raha miteny vazaha moa zany en fait ma langue de pensée, mon langage de pensée est en français. Any ka raha vao samba nytoy zao a dia mbola somary mety miraikiraiky tena raha ohatra ka hoe miteny amin'ny roapolo-tena amin'ny teny malagasy fa dia ialako tsy miteny ety am-boalohany sanatria aveko any hoe aitraitra hoe tsy maintsy teny gasy so pastoraly fa le fomba fisainana mihitsy efa ela famapolo taona maro zany efa miodina satria miasa mety ny tompo any amin'ny fiangonana tsy miteny malagasy. Zay zany no sasy tena anankiroa fa saorana fatifisan'ny pastora ity ary voalantsiny toaka le sedra tonga efa nanaka. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra isika ity filazantsara marika toko fahavalo ity araka ny entsika teo dia momba ny nampinahana Jesosy efatra arivo lahy. Zany akory tsy midika hoe tsy misy afa-tsy lehilahy teo fa zay moa zany ny fomba mampanao ny jiosy tamin'ny fotoan'andro zay ny culture. Rehefa manisa moa zany dia ny lehilahy matetika ny saina fa manaraka ho azy ao ny zaza amam-behivavy ka noho izany mihoatra ny efatra arivo olona nanatrika teny. Ny momba ny fampinahanan'i Jesosy olona dia betabe ao amin'ny filasan-tsara efatra. Ny namokisan'i Jesosy olona aman'arivony dia misy anankely ao amin'ny filasan-tsara efatra. Roa ao amin'ny filasan-tsara Matio, roa atao amin'ny filasan-tsara Marka, ray ao amin'ny filasan-tsara Luka, ray ao amin'ny filasan-tsara Jaune. Inenina zany no voataratara fa namoky olona marobe Jesosy, namoky olona tamin'ny alalany atao hoe fahagagana, fampitomboana ny mofo, fampitomboana ny asan-drano dia fahagagana. Raha iverina amin'ny filazantsara Marka isika dia anankiroa iaho ary mifanety ao amin'ny toko fahaenina ny tantara voalohany. Iny moa matetika no haitsika tsy enjery satria iny misy hoe namokisan'i Jesosy dimy arivo. Matetika iny no tonga ao an-tsaina fa ity faharoa ity mahalana no miverina ao an-tsaina ty namokisana efatra arivo ity. Toko fahaenina dimy arivo, toko fahavalo efatra arivo. Raha jerenareo rehefa any an-trano ka manam-potoanareo dia mandraisa taratasy dia raiso ireo filazantsara anankiroa milaza ny namokisan'i Jesosy olona aman'arivo ireo dia jereo ny fitovizany, jereo ny fahasamihafany. Mitovy ireo fa tsara. Ny mahasamihafa azy dia betabe. Voalohany ny toerana. Ny filazantsara ny Marka toko fahaenina ny toerana dia mbola tao amin'ny faritry Galily, izany hoe mbola ao amin'ny faritry Israely. Ato amin'ity fahavalo ity, ty toko fahavalo ity dia efa ivelan'ny faritry Israely satria any Dokapolisy, Dekapole amin'ny teny frantsay, any no nanaovany asa hoe efa niampita ny sistany ny frontière Jesosy. Zay zany ny toerana samihafa. Dia amin'ny faharoa zany hitantsika teto hoe indray dimy arivo, indray efatra arivo. Ny faharoa dia ny antony. Ny antony namokisan'i Jesosy olona aman'arivony amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Zay moa atao hoe fahagagana amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Dia ao amin'ilay voalohany dia hoe inona ny antony? Dia hozy Jesosy hoe naona ireo satria mijarina miarina naraka azy foa fa saingy izao hozy mahonena reto toy ny ondry tsy misy mpiandry. Izay no amin'ny filazantsara fahaenina. Atao amin'ny filazantsara fahavalo hozy hoe teno andro reto mijarina miaraka tamiko, mahonena reto fa tsy tiako satria naona ka tsy tiako ody naona.
Zany hoe mihetsika zay mampitovy azy, mihetsika mahatonga an' Jesosy hanao fahagagana dia satria onena izy. Ary io hoe onena io a tsy le hoe mitsetsetra ndry rotony mahandry reto ndry rotony nono reto, fa onena amin'ilay le tena hoe any anaty fo lalina any, ontsa lalina tena hoe mihidy ny fo mitokodina ny tsinay. Zany hoe ary io a ny vehivavy ny reny no manana io ao zany io fomba fahonena io. Haiko za zana zaroko tsara na de menjera fotsiny amin'ny tany ary ianao dia fa fiotapitana amin'ilay izy. Zay no nanetsika Jesosy ary tsy ary raha mandinika rareo fa matetika tsy hoe matetika fa rehefa anao zavatra Jesosy ka onena dia vokatra ilay zavatra ataony dia zava-dehibe. Zay zany nareo antony onena Jesosy. Onena Jesosy tamin'ny mpon'Israely zareo tamindreo mbola jiosy, satria mbola jiosy zany miaraka taminy tao Galilea. Onena izy satria toy ny ondry tsy mpikarakara. Ary raha jerenareo amin'ny Marko dia efa misy sady le fifandirana le tension entre ny Jesosy sy ny fariseo sy ny mpitondra fiangonana tamin'izany. Dia izy hoe fokizako tenin'Andriamanitra reto, ampianariko reto, azaoko hofahanako reto, omeko azy zay rehetra mahaolona azy, ho an'ny tenany, ho an'ny fanahany, ho an'ny nofony, ho an'ny heriny. Eto indray dia le toerana efa tsy ao faritra Galilea intsony fa efa any amin'ny faritra ivelany Galilea Decapolis. Zany hoe toerana ohatran'ny Diaparisa fangarodorina jiosy na Jentilisa tamin'izany zany ny Grika sy ny jiosy. Ary misy hoe misy avy lavitra azy amin'izy ireo araka ny voalaza eto. Eto zany dia tia Jesosy ampahafantarina hoe tsy ho an'ny zanaka Israeliany ny famonjena fa ho azy zao tontolo izao ary ho antsika ankehitriny, isika izay atao hoe ao amin'ny Decapolis. Tsika tsy jiosy ara-pilazana fa sain'izao anisany mahazo fahana avy amin'ny Jesosy izay. Ary ny fahenina voafaritra olon'ny jiosy le fizarana mofo. Ny ato amin'ny toko favalo na jiosy na Jentilisa mahazo daholo. Dia raha vao remarika raha tsikaritra dia eo amin'ny toko fafito dia ray vehivavy kananiana zany hoe tsy jiosy nangalaka fanasitranana. Toy izy no tsy ho anao ny ampongavako aty fa ho an'ny jiosy. Toy izy aozy izy le kananiana mba leso hoe natsomo milatsaka amin'ny tany ary ho an'ny alika dia mba mahazo dia nahazo somy mofo zany hoe nahazo fanasitranana le kananiana zany hoe tsy jiosy. Dia io zany ohatry hoe transition dia tia Jesosy ampitaina zay amin'le fizarana mofo ho an'ny rehetrarehetra mitanareo araka nataoko tamin'le kananiana zay jiosy nefa nameko famonjena fanasitranana fanavotana dia retoko ameko. Zavatra tiako tenenina eto aloha zany dia hoe ilay tenin'i Jesosy avy lavitra eo. Maro amin'izy ireo ny avy lavitra. Io tsika moa rehefa mamaky tenin'Andriamanitra ray afa-nahy dia tsy mijanona fotsiny ny famakiana hoe tonga mamaky tantara fa tsy maintsy mikaroka ny hevim-panahy, ny hevitra lalina, ny zavatra azo hohanina sy tsakotsakoina, zavatra ampiarina ao amin'ny fiaina dia hoe avy lavitra ireo nijanona 3 andro. Raha avy lavitra tsy hoe ho antsika zany tsy resaka géographie fotsiny hoe avy lavitra hoe avy any Marseille tonga eto. Zay ihany fa avy lavitra dia betsaka mahatonga antsika
lavitra. Anjarantsika hoe inona mahalavitra atsika? Lavitra ny fanantenana, lavitra ny finoana, lavitra ny fitiavana, lavitra ny fahatokena. Inona ny mahalavitra atsika? Ka mampatontsika ana, mampatontsika mivezivezy any an'hevitra. Inona ny mampalavitra atsika? Ary miantso Jesosy hoe toerana 3 andro miaraka takan'treto 3 andro. 3 andro zany a dia mbola milaza fambany taloha ny ten'Andriamanitra na ny teny na ny isa dia misevy avokoa, tsy tongatonga fotsiny. Ary zay ny atao hoe inspiration hoe asan'ny fanamasina. Dia amin'ny lavitra ireo mitoetra 3 andro. Le 3 andro io a dia manambara inona ny 3 andro? Fahafatesana sy ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Izany hoe misy andro ahafatesanao miaraka amin'ny Jesosy ary hitsangananao miaraka amin'ny Jesosy. Izany hoe andro amin'ny teny vazaha moa zany hoe c'est le temps de maturation. Le temps du passage de la mort à la résurrection. Inona aiza ho aizitsika amin'Andriamanitra? Aizitsika inona mampalavitra antsika amin'Andriamanitra? Ary inona no ahafahantsika mitoetra 3 andro? Ahoana no ahafahantsika mitoetra 3 andro miaraka? Dia toy izy antsika ihany ny famakina sy famampoasana etiken'Andriamanitra ity zany dia ozy izy Jesosy hoe maony anary voaka fandraisaiko izy zany tsy firenena koa fa avezina rahampidiko hoe dia reraka. Jesosy tsy mampatsika reraka zany aratonareo ka mody dia reraka mbola reraka izatra tsamo zany fa raha miveko voakety nareo ka mivoko mofony ten'Andriamanitra sy mofony fandraisana tsy tokony ho reraka. Fa raha reraka moa firenandray Jesosy manome foana Jesosy manana ambiampy izy. Raha reraka dia firenandray zay foana koa. Ka dia eto amin'izay lojika n'olombelona sy ny lojika n'Andriamanitra. Jesosy zany teny tamin'tany hoe ahoana ny atao reraka reto mpianatra tonga dia fanahiny raha fanahiny fomba ahoana ny amoahana an'reto olona 4 reto atsika dia nefitra. Zany hoe tsy amenatsiny ny mpianatra c'est du réalisme. Zavatra normal ny zavatra milasay hoe fomba ahoana namahana an'reto hoe tsika dia nefitra. Tsy varotra moa fa izy inona tiako fomba ahoana lojika n'olombelona eo amin'ny fiainantsika. Pilipilitsika baika ny lojika. Ah non, je peux pas. Non, j'ai pas la capacité. Ah non. Ah, zoka. Atao daholo izay sakana rehetra raha ohatra ka manontany Andriamanitra hoe mampisoa ianao na avety ianao ho antsoko. Mbola tsy fotoana ny fandraisan-doha amin'azy mbola betapeta ataoko. Lojika n'olombelona. Dia hozy izy Jesosy hoe misy mofo aminareo. Inona ny ao aminareo ao? Dia fotsiny nanontany Jesosy misy mofo ao aminareo. Hoe 7 mofo 7. Fahagaka neto amin'ity fizarana mofo ity dia hoe tsika
tsika manko fa mety hoe fahagagana dia zavatra tsy takatra ny saina hoe tsaiko fa ny fahagagana ety dia hoe miabaty amintsika mampiasain'Andriamanitra. Ka ny Andriamanitra dia amin'ny alalantsika manao ny asa fanavotana sy ny asa famonjena ary manao asa fahagagana. Koa rehefa manolotra zavatra ho an'Andriamanitra nareo isika dia tsarovy fa mandray anjara amin'ny fahagagana, famokizana, famonjena, fanavotana, fampahirezana. Hoantsika fifoazana dia haitsika izany hoe Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny olona ka mahatonga fahagagana maro. Dia fahagagana tsy hoe entina irehareana, fahagagana mitondra fanavotana. Aiza ny fito? Fito. Fito. Ampy. Fito. Isa feno. Isa feno ny fito. Isa feno. Ao ten'Andriamanitra. Ny isan'ny fanomezany fanamasina dia anankitolo seto de l'esprit. Ny isan'ny diaka izany hoe ny dekônina tamin'izany, dekônina moa dia natsoina hikarakara ny rarahana latabatra fito. Isa feno. Kanefa koa isa anankiray maneho tsy fahafelona. Raha ohatra isika mandinika ireo fiangonana fito voatanisa ao amin'ny Apokalipsy izay nahazo fananarana dia hoe mbola fiangonana tsy feno, mbola mila fiangonana anarina. Izany hoe ilay fito dia milaza hoe ianao mahaenao anao, zavatra tolotrao, zavatra tolotrao eo ampoazay afahako manao miasa fahagagana. Izao ny fahamoko dia hoe araka ny teneko teo mirakla anankiray sady lehibe indrindra tsy miverina indrona ny telo tony, miverina inenina fa ny filazantsara dia miasa famoronana. Io ihany no tsy niran'Andriamanitra olona hiara-iasa taminy miasa famoronana. Ameny ao amin'Eklezia. Eo na ahafahana hoe teny latina moa izany ny fomba ilazana azy amin'ny teny anglizy. Lazaiko anareo ihany ex nihilo, création ex nihilo, ex izany hoe avy amin'ny nihilo tsy misy. Fa ny ankoatran'izay dia ny fahagagana sy ny fiasan'Andriamanitra dia miaina amin'ny zavatra efa misy ary miaraka amin'ny olombelona mandrakariva. Raha tsaroanareo ny nandrony Jesosy ny rano divay dia misy médiation humaine natao, izany hoe misy vavaka ary vavaka nataon'ny Maria hoe tsy ampy ny mofo. Tsotra, tsy ampy ny divay raha tsy ampy ny divay. Dia zavatra misy rano no navady Jesosy ny divay. Izany hoe tsy misy zavatra ex nihilo zavatra. Azay tokony sanontsika ary tokony herinantsika hoe zaty izany raha manolotra ny tenako ka miara-nay anaminy manisan'ny 3 andro, izany hoe ilay 3 andro sambolika, izany hoe miaraka miaina aminy asany hevitry ny batisa. Ny batisa dia miara-maty sy miara-natsangana. Izay fanehoana ilay 3 andro ny batisa, maty miaraka amin'ny Kristy, mitsangana miaraka amin'ny Kristy. No izany ny fiainantsika dia 3 andro mandrakariva. 3 andro maty dia mitsangana, maty dia mitsangana, maty dia mitsangana. Izay ny batisa lodera tena hoe ny batisa tsy dia mandeha ihany fa veriverina foana ny iainana. Dia zavatra fantatsika hoe zaty kaina son'Andriamanitra iara-iasana amoky olona, anangany olona, ampipetraka olona izara-miara. Dia tohizany mivavaka Jesosy izany dia iny nataon'i Jesosy dia tsy maintsy miaraka mivavaka
fiandraraka ny mofo fandraisana fanafanto misotro ny divay dia tadio fa asa misy fona koa zay ary rehefa mihinana ny mofo sy misotro divay tsika dia misy oetra dia nangonina ny sombitsony sisa tsy anka misy fito ny fahasamban'Andriamanitra dia tobaka foana jakijany fa zao zava-dehibe indrindra dans le peu que tu as. Et offre-toi aussi en service. Fai dia fataky raha hitatsika midrika tsy midrika moa zafanatakatreo fomba hoana ny krisana teto misy fanamina dia misy hoe hitatiry ny mofo e dia natolotra tsy miteny tsony le mpianatra natolo ao anatin'ny tolotra nataony dia mitika fahatakina n'Andriamanitra kely atolotra ny fo fahatakina dia tsara lehibe eny mason'Andriamanitra ary rahatanonareo dia anisany manano tena natolotra ny manano tena lehibe indrindra tsy le quantité fa tsara kosa tsika hoe aza manolotra betsaka fa tsy le quantité zany no zava-dehibe fa le fahatakina ary tena apôstôly moa nampinokely amin'ny fifaliana sy manolotra amin'ny fifaliana nakasin'Andriamanitra maro ny zavatra azo ambara amin'ity tantarany namokisan'ny Jesosy olona tsy omby efatra ity fa ny fotoana mandrosoka dia anjaran'Andriamanitra iny kombola leso azo raisy nato amin'ity filazantsara fianiny anankisivy io fa mamaky n'Andriamanitra any mandinika mahita hevitra atisina mamaky mandinika mahita zavatra hitanareo ny voninahitran'Andriamanitra ny fomba mampanao tsika moa rehefa mamarina ny toloteny dia miteny hoe voninahitra n'Andriamanitra raisana ka fanamasina isaky mamarina androany dia anao dinika hoe ity teny hoe voninahitra n'Andriamanitra ity dia mifameny amin'ity filazantara ina moa hoe voninahitra Andriamanitra voninahitra n'Andriamanitra ny voninahitran'Andriamanitra ary avana dia olombelona tafarina olombelona tafatsangana amin'ny fahafatesana olombelona reaka nahazo izay voninahitran'Andriamanitra fa tsy ny voninahitran'Andriamanitra tsy voatery hoe ilay zavatra loena any an-danitra any fa ianao tafatsangana ianao voky ianao mahery izay fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra fotria voninahitra ho an'Andriamanitra raisaraka ary fanamasina zay aratra taonindrindra avola ho azy mandrakizay raiso ny fitaina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.